mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana riavana no iara-panatsika tratra ity talata fa 7 volana novambra ity. Ny voalahatry ny mofinaina ao anatin'ny karatra riavako izay nozaraina amintsika dia ny Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fa 7 ka hatramin'ny 30 no voalahatra ao amin'ity talata ity. Saingy raha misy baiboly ambany masonao dia hitanao fa ny Tesalonianina voalohany toko faharoa dia mijanona eo amin'ny andininy faharoapolo fa tsy misy andininy fa 7 ka hatramin'ny 30 fa misy diso tsipelina arak'izany ka dia ialana tsiny indrindra fa nde ny Zefania toko voalohany no raisintsika ao mofinainan'io. Ny Zefania toko voalohany mantsy dia mofinaina tokony tamin'ny alahady teo ary satria tsika tsy manao mofinaina ny alahady satria efa misy ny toriteny any am-piangonana dia nde ny Zefania toko voalohany andininy fa 4:10 ka hatramin'ny 7:10 no raisintsika ao mofinainan'io riavako ialana tsindrindra amin'ny amin'izany fahadisoana tsipelina izany. Zefania toko voalohany andininy fa 4:10 ka hatramin'ny 8:10 zay perikiopa tamin'ny alahady. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa. Efa tongotra ny andro lehiben'i Jehova. Eny efa tongotra sady mihafaingana indrindra. Injay feo ny andron'i Jehova. Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy any. Andro fahatezerina izany andro izany. Andro fahoriana sy fahalelovana. Andro fandravana sy fanafoanana. Andro maizina sy manjombona. Andro mandrahona sy maisy-pito. Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora. Hamelezana ny tanàna manda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony ary hampahory ny olona. Handehanany toy ny jamba satria efa nanota tamin'i Jehova izy. Ny rany dia hidina toy ny vovoka ary nofony toy ny zezika. Na ny volafotsy na ny volamenany dia samy tsy havonjy azy amin'ny andro fahatezeran'i Jehova. Fa ho levon'ny afo ny fahasari-piaro ny tany rehetra. Fa fahafonganana fahafonganana tampoka tokoa no ataony amponina amin'ny tany. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iatsika amin'ny toko voalohany andininy voalohany fa Zefania dia zanak'Osy Gedalita ary avy amin'ny taranaky Ezakia. Zany hoe nanjaka naminany tamin'ny andron'ny Josia izy avy amin'ny taranaky Ezakia mpanjaka, zany hoe andriana olona ambony na nasaina izy azy ny fiaviany Zefania. Zany hoe olona nakaja mpanjaka raha teo ny raibeny dia olona nasaina izy azy zany Zefania. Olona tao andapy izy. Ny vanim-potoana amin'iny raha mijery hoe tamin'ny andro nanjakany Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda. Zany hoe manodididina aty amin'ny taona fantatsika fa Josia dia nanao fanitsym-pivavahana aty amin'ny taona 220 talohan'i Kristy dia manodididina an'izany zany no namin'iny Zefania. Raha jerena zany dia mifanakaiky tamin'ny faminanian'i Jeremia. Mifanakaiky tamin'ny faminanian'i Jeremia ary mitovitovy raha teo ny taona tsy dia tanora dia tanora i Zefania mbandry Jeremia raha naminany. Ity mofinaina zay toeram-pilatanantsika ity dia faminaniana zany tovolahy zany izay melony haravan'i Jerosalema dia naminany ndrain'Andriamanitra aminany Zefania. Ary izay asehony ety andininy fa 4:10 ka hatramin'ny 7:10 ity dia ny amin'ny andron'i Jehova. I Amosa koa dia efa naminany amin'ny ny andron'i Jehova. Joely efa naminany amin'ny andron'i Jehova dia i Zefania koa dia maminany amin'ny hoe andron'i Jehova. Antombotra ny andro lehiben'i Jehova. Inona le andro lehiben'i Jehova? Ny fitsaran'Andriamanitra. Ny fitsaran'Andriamanitra. Akaiky ny fitsaran'Andriamanitra. Zay no lazainy Zefania eto. Ary eto Zefania dia manokatra ny mason'ny Joda. Manokatra ny mason'ny Joda mba amantatra ny hoe sarotra nge zany fitsaran'Andriamanitra zany. Mafy nge zany fitsaran'Andriamanitra zany. Tsy zaka
zany fitsakan'andriamanitra zany. Izy manao hoe andro ny fahatezerana zany andro zany, andro fahoriana zany, andro fandravana zany, andro zay hamelezana ny tanàna ny manta. Tsy misy mahajoro ao anatriany zany androny Jehovah, zany andro fitsaran'andriamanitra izany, ary tsy misy maharo tena am'zany, ny volafotsy, ny volamena, ny arena, tsy mahavonjo ny olona eo anatria fitsaran'andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Zefanina. Rehefa koa malala mampatahotra ny fotoana ny fitsaran'andriamanitra. Zay mahatonga ny epistily Jakoba manamafy an'io, Hebreo manamafy an'io, ny hoe zavatra mampatahotra nge zany azo ny tanan'andriamanitra velona zany. Am'izao andro antsika zao a, Jesoa de mbola mpisolo vava. Araka ny tenin'ny Jaona manao hoe raha misy manota de manana solo vava eo amin'ny raha izy de Jesosy Kristy ilay marina. Zao tsika am'reny zany koa de Jesoa de mpisolo vava. Hoy koa Paoly manao hoe itsika de manana fanahy masin'Andriamanitra zay manelanelana atsika amin'Andriamanitra, mamonjy atsika amin'ny fahalemetsika. Andriamanitra amitsika am'izao miresaka zao de mitoetra atao anatintsika, tepolin'Andriamanitra isika. Jesoa de mpisolo vava atsika. Ny fanahy masina de mpampianatra zay mpitarika atsika. Saingy zao misy farany zany. Misy farany zany. Inona ny farany? Rehefa miverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesoa de am'izay fotoan'izay mpitsara izy. Amin'ny fiafarany zao tontolo zao de tsy avoka intsony izy, tsy mpisolo vava intsony izy, fa mpitsara. Ary am'izay fotoan'izay dia tapitra, araky ny hitatsika eo Mateo 4:20, tapitra ny famindram-po, satria nanome fotoana ibebahan'Andriamanitra, nanome fotoana iverenana amin'Andriamanitra Andriamanitra. Ary de rehefa miverina iny amin'ny rahoan'ny lanitra Andriamanitra de zao tapitra ny fotoana fa ho mpitsara izy, ary anavaka ny tsara amin'ny ratsy. Ary de izay faminaniana zay no aseho an'izay fanito eto manao hoe zao noho izy tsy maintsy ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, tsy maintsy izy zay fahatezeran'Andriamanitra zay ampanota rehefa tsy mibebaka tao aoriana lay fotoana nomen'Andriamanitra ny raha ny zanany tety ambonin'ny tany. Rehefa koa malala eto Zefania zany de manaitra atsika tsy ho variana ny amin'ny hoe misy ny andron'Andriamanitra, misy ny andron'ny Jehovah, isy ny fitsaran'Andriamanitra. Saingy izay andron'ny Jehovah zay koa nefa dia tsy lay amin'ny andro farany ihany. Zay eo ny hoe lay tenentsika farandro zay ho avy zay tsy maintsy isy zay baiboly tsy mandainga. Anany siansa koa range de resy lahatra am'zany hoe tsy maintsy isy farany zao rehetra zao e. Fa anelanelan'izay koa nefa de misy koa ny andron'ny Jehovah. Misy koa lay fitsaran'Andriamanitra. Satria mantsy ny olona mieritreritra manao hoe zao nge Andriamanitra anatin'ny famindram-po de manararoatra manao ratsy ny olona. Hoy Paoly manao hoe tandremo tsara. Fa tsy fanao ny manararoatra ny famindram-pon'Andriamanitra. Tsy hoe satria be de be ny fahasoavana hoy Paoly de anararoatra ny fahalemem-panahan'Andriamanitra. Tsia, misy ny fitsaran'Andriamanitra. Ary zay no asehon'izay faneto. Raha mijery ny fiainantsika ankehitriny tsika rehefa koa malala, inona moa ny andron'Andriamanitra? Ny ady. Inona le fitsaran'Andriamanitra? Ny ady sy ny korotana isan-karazany zay hitatsika eto ambonin'ny tany. Raha ohatra ka mijery sika ataontsika amin'ny fomba tsotra, ny fitaovam-piadiana eo am-pelatanan'ny olombelona, ny fitaovam-piadiana eo am-pelatanan'ny olombelona raha angonina avokoa zany a, ny fitaovam-piadiana manomboka any amin'ny basy zay tsotra indrindra sy ny tafondro zay tsotra indrindra, miaraka amin'ireo bomba isan-karazany, miaraka amin'ireo ataontsika hoe misila isan-karazany, ny fitaovam-piadiana zay eo am-pelatanan'ny olombelona raha tambatra de zao raha kely indrindra mahavita maharava ny tany impolo raha kely indrindra. Zany hoe apoka ndray mandeha zany ny tany de miangavy amin'Andriamanitra ndray hoe Andriamanitro amboary ndray mandeha indray aloha, de manamboatra ndray mandeha Andriamanitra dia mahavita impolo raha kely indrindra maharava ny tany ny fitaovam-piadiana efa vitan'ny olombelona atsika am'resaka zao. Dikan'izany mahatsiravina angely mieritreritra an'izany raha ohatra ka tonga zany korontana zany, raha tonga zany fifamonoana eto ambonin'ny tany zany dia tsy hisy ho tafavoaka mihitsy
amin'ny fitaovam-piadiana zay eo am-pelatanany olombelona. Misy ny fitaovam-piadiana efa vita, fa misy koa fitaovam-piadiana atambatra fotsiny sisa, misy ny fitaovam-piadiana vetivety kely de vita satria efa vita tota-taratasy, efa fantatra hoe ary ny alaina ny fitaovana ohatr' zao, ary dia mety anatin'ny volana vitsivitsy na herinandro vitsivitsy de tonga dia tafatsangana indray le fitaovam-piadiana vaovao ngeza be sy ny tahaka zany. Dia hotsika manao hoe raha ohatra ka tonga ikorotana eto ambonin'ny tany de zao iteneniny Zefanio manao hoe andro ny fahatezerana zany, ratsy ny ady ry havako. Anankiray am'izay andron'ny Jehova zay tondrono ny bokon'ny Zefania sy mitoko ny ady ny fifamonoana, de anankiray amin'ny endrika isehoana ataontsika hoe fitsahan'Andriamanitra. Andron'ny Jehova tsy misy olona mihitsy manana tombontsoa anatiny antsoina hoe ady, tsy misy manana tombontsoa. Ny ady de miteraka tsy hoe faharavana fahafatesana ihany. Ny ady lehibe faharoa zay voatsela akory 70 taona dia tampitrisa ny olona maty. Ary tsy ny ady lehibe faharoa ihany, ny ady lehibe voalohany, tsy ny ady lehibe voalohany ihany, fa ao reo ady madinidinika tahaka ny hoe guerre civile tany États-Unis, ny ady ny Prusse sy ny frantsay zao, ny ady ny Allemand sy ny frantsay, be de be reo ady zay anapitrisany olona maty. Ary zao tsika amresaka zao de mbola ao anatina ady tsika, ady ny any Ukraine, ady ny any Moyen-Orient, afatsy ny ady madinidinika kely régional sy ny tahaka zany. Dia mampatahotra, amperitreritra ny hoe ahoana ny andron'ny Jehova, mbi amin'ny andron'ny Jehova ve isika raha mijery zany fahoriana teraky ny ady zany, tsy visy sakafo, tsy vitany hoe aina fo ihany, faharavam-pananana, faharavana toe-karena, tsy mitondra na inona mihitsy ny ady, zay anazy ilazana azy. Ary raha misy fahavalo voalohany antsoiny hoe fampandrosoana de ny ady. Fantatry ny mpitondra rehetra izay mitondra, fantatry ny totsika hoe reo manamboninahitra rehetra, fantatry ny nahita fianarana rehetra, fa mifanohitra ny antsoina hoe développement, mifanohitra ny antsoina hoe fampandrosoana maharitra amin'ny ady. Tsy misy tombotsoa entiny antsoina hoe ady, tsy misy tombotsoa entiny antsoina hoe fifamonoana, tsy misy tombotsoa entiny antsoina hoe faharavam-pananana, tsy misy tombotsoa entiny zany mihitsy na ho aniza. Ary zay ny mahatonga amin'ny bokon'ny Zefania eto hitantsika amin'ny andininy 7 hoe manahoana ny tokony ataontsika raha sokafana eo amanomasotsika izany andron'ny Jehova zany. Raha ohatra ka ampahafantarina anao zany andron'ny Jehova zany ho Zefania eto, fa zany andron'ny Jehova zany de zao andro ny lehilahy mahery de mitomany mafy, zany hoe mitomany mafy izay matanjaka, zay salama, zay mpiady mahery rehefa tonga izany fitsaran'Andriamanitra zany hitomany hidradradratra izy. Andron'ny fahatezerana zany, andron'ny aisim-pito zany, andron'ny faharavana zany. De sokafan'ny Zefania ny masony Joda eritreritra zany hoe fantatrao ve za, dia manome vahaolana kosa nefa Zefania eto hoe inona ny tokony ataonao, inona ny ialanao, inona ny varavarana antsosiranao am'zany fitsaran'Andriamanitra izany. Dia amin'ny andininy 7 teo izy manao hoe manginay eo anatrehan'i Jehova tompo, zany hoe ny fahanginana eo anatrehan'Andriamanitra, fahanginana. Raha jerena de zao fahanginana ao anatin'ny fiadanana. Fantatry ny testamenta taloha tsara, tsy hoe am'izao andro antsika zao ihany no fantatsika ny ady, fa ny ady hatrany amin'ny baiboly ny testamenta taloha dia efa matsiravina manimba fiainan'olona, tsy mahamisy fandriampahalemana, tsy afahana mamokatra, mampijaly ny zazam-behivavy, mampijaly ny zokiolona, mampahirifiry ny matanjaka sy ny sisa rehetra. Zay ny mahatonga ny hoe ny fiarabana sy ny fifampiarabana amin'ny teny hébreu de shalom, zany hoe fiadanana. Ny dikan'ny teny hoe fiadanana de fandriampahalemana, zany hoe tsisy korontana, le fiadanana anaty sy fiainana milamina. Ary izay mahatonga an' Jesoa rehefa nitsangana tamin'ny maty de ny teniny voalohany keo araka ny Jaona de zao manao hoe fiadanana. Ary Jesoa koa ny teny mandrakarivana hoe fiadanako no averako anareo, satria
mifanohitra am'zany fitsaran'andriamanitra zany ny fiadanana, mifanohitra am'zany kapok'andriamanitra zany ny fiadanana, mifanohitra am'zany zany ataontsika hoe fahatezerin'andriamanitra zany ny fiadanana. Ary dia eo indrindra ry havako malala no mpahirezana atsika hoy epistilo any Hebreo manao hoe mampatahotra ange ny fahatezeran'andriamanitra, mampangorooro ny fahatezeran'andriamanitra, aza miantsy ny fahatezeran'andriamanitra, aza milalao ny famindrampon'andriamanitra, fa miverena amin'andriamanitra, mibeba amin'andriamanitra. Ankehitriny hoy ny filazan'ny boky ny asan'ny apôstôly azy de mandidy ny olona rehetra hibebaka andriamanitra. Afako malala tokony fantaritsika fa azo atao tsara ny miandry ny andron'ny Jehovah ao anatin'ny fifaliana. Raha ohatra ka miorina tsara ao amin'ny tompo isika, raha ohatra ka miorina tsara amin'ny fivavahana sy ny fitiavan'andriamanitra isika, de ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny raha any lanitra tsy zavatra mampangororo atsika, fa tonga araka ny teny vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe ho tonga anie ny fanjakanao, miandry an'izany isika. Afako rehefa azotsika sary an-tsaina ara fa ny andron'ny Jehovah tiany zay efa ny resahany eto dia lay andro mampahory, kanefa andro mampahory azo ialana tsara, andro mampahory azo hitifina tsara, zany hoe lay fahatezeran'andriamanitra azo ialana, le fahatezeran'andriamanitra azo antsosirana aiza moa, antsosirana amin'ny lafiny hoe miova, mibebaka, miverina amin'andriamanitra. Mba tsy hanao tahaka ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Zefany na ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Jeremia, nanamafy fo, tsy niaino ireo mpaminany, tsy niaino ny afatra ireo mpaminany, tsy niaino ny toritenin'ny Jeremia, tsy niaino ny toritenin'ny Zefany, tsy niaino ny toritenin'ny Isaia mpaminany 100 taona melohan'izao. Le afako ndao tsika anginy ao anatrehan'Andriamanitra. Ho Zefania amin'ny andininy 7. Andao anginy ao anatrehan'i Jehovah. Angina aninona nefa? Ny voalohany, angina anetry teny. Mangina manetry teny ao anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra de zao tsy azo vazivazina. Angina angataka ny famindrampon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Angina angataka ny famindrampon'ny tompo ao amin'i Jesosy. Angina tsy hanamary teny. Angina tsy tsara ny hafa. Angina anolonany hoe inona moa zany Andriamanitra ny zavatra rasanao amiko. Mangina ao anatin'ny filebahana sy ny fandiniteny. Am'izay fotoan'izay de ny tompo manao hoe mamindra foa. Afako ingany izao volana Novambra efa ray volana maheky volana sy tapany latsaka kely ray volana sy herinandro de tonga ny krismasy. Fotoana hamanginy ny tompo atsika, fotoana zay andro ny tompo, de mba andro mahafaly fa tsy andro ny fahatezerana ny tonga amitsika, fa andro mahafaly, andro fitahina, andro ny fahasoavana ny tonga amitsika. Satria miverina mibebaka isika, miverina amin'Andriamanitra isika, manaiky ahitsy n'Andriamanitra, izay araky ny tenen'ny Soatramasina izay mangalatra de tsy hangalatra intsony, izay mankahala de tsy mankahala intsony fa mena amin'ny fitiavana, mahay mifamela, tsy misy tompontsony ininona mihitsy eo anatrehan'ny fiantsinan'ny fahatezeran'Andriamanitra. Afaka malala engane isika hivavaka ritodika amin'Andriamanitra, ary indrana anao tahaka ny teniny Zefania hoe anginy zay tompo, anginy zay de tsy lobava hoe bokon'ny Salamo, anginy zay, tsy lobava zay, amantatra ny tenanay zay, hivavaka zay, hibebaka zay, hiverina aminao zahay, ahitsinay ny fiainanay. Adia engane ho fianakaviana, ho mpianakavy, ho mpiarabelona, mahay mifamela, mahay mifanohana, mahay mifandefitra, manaiky hiverina amin'Andriamanitra isika, mba ho fifaliana ho atsika ny andron'ny tompo de ny krismasy izay andrasantsika rehetra. Hivavaka sika. Tompo ao misaotra anao zahay. Fa raha mamaky ny teninao zay de mahatsiaro fa mahatahotra ny fahatezeranao. Mahatahotra ny andronao raha toka tsy ao aminao zay, raha toka tsy miverina aminao zay, raha toka tsy mibebaka izahay.
Tompo mba ho androm-pifaliana ho anay ny andronao, ka ny krismasy de ho andro amangina ho anay. Andro ionanay aminao de pitsio ny fanahinay Tompo, mba ho fanitretena no aty anatinay, mba fitoamananay hibanjina anao Andriamanitra ny vanim-potoana iainanay ankehitriny. Esao aty amponay ny toe-po tia ady, tia korotana, tia mifanaratsy, tia tena, tia vola, tia rena. Tompo de esory aty anatinay zany fa ataovy azonay antoka Tompo fa enao Andriamanitra de famindram-po ary Andriamanitra fahasoavana. Diovy ny fonay Tompo ary ataovy mihaona aminao zahay ao anatin'ny famindram-ponao amin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Mamela anay Tompo am'izay mety ho fanamarina tenanay. Mamela anay am'izay tsy tanterakay amin'ny fanomponanao, amin'ny fanomponan'ny namanay, amin'ny mpiarabelona aminay. Mamela aminay raha toa ka tsy hainay ny mity ny namanay tahaka ny tenanay. De vangio ny fonay Tompo, vangio amin'ny fahanginana sy ny fanetretena melony tsy ananay ny fiavianao amin'ny krismasy, mba ho fiaviana feno fifaliana ho anay ny fahatongavanao. De mitoera aminay Jesoa amin'ny alalan'ny fiadananao aty anatinay. Amen.